Mbola misaotra sy miderana anaranao zay Jesosy. Fahita ianao. Raha mety tsika dia ndao hiaraka hanandratra ny tanantsika eo an' Jesosy. Ny fanandran-tantanana dia marika sy pirofo fa manaitry tena eo anatrehan'Andriamanitra ao ianao. Manaiky ianao fa tena mila anazy. Ndao tsika hiaraka iankohaka hanandratra ny tanantsika fa tsy manana fa tsy Jesosy tsika. Jesosy ianao ny rehetra ao anay. Asandatra ny momba anay rehetra. Anambaranay fa ianao ny mpanjaka anay. Ianao ny mpanjaka amin'ny fononay Jesosy. Tsy manana fa tsy ianao zay. Halleluja. Halleluja ho anao Jesosy. Sandraty eto anivon'ity fotoana androany. Raisy mivoninahitra ho anao rery ihany. Halleluja. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako. Ianao ilay mpanjakany foko. Raha afaka milaza an'izany ianao, ambara hoe tsy manana fa tsy ianao. Asandratro ny tanako anao Jesosy. Asandratro ny tanako anao Jesosy. Panjakanay ianao e. Ianao ilay mpanjaka amin'ny fonay. Mpanjakany foko. Asandrato mafy feo anao zao tsy manana fa tsy ianao an Jesosy. Tsy manana asandatra ny tananay. Anambaraka ianao ny mpanjakanay Jesosy. Asandatra ny tanako anao. Ny tanako anao tompo malala. Mpanjakanay ianao, mpanjakany foko. Lasa hoe tsy manana fa tsy ianao zay Jesosy.
Zao rehetra zao Jesosy mora miova raha tsy ilaozanay dia mety andao anay fa ianao le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay lay maharitra mandrakizay Jesosy ianao rery ihany zany dia tia hanambary izay hoe tianay ny mitoetra eo anilanao Jesosy. Halleluja. Tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao idera sy ankalazanao Jesosy tao miao anilanao. Azao hoe tiako ny eo anilanao, tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao idera sy ankalazanao Jesosy tao miao. Davetsika ihany zany hoe tiako ny eo anilanao Jesosy eo anilanao sy ny fanatrehanao sy ny fanatrehanao idiranao tao miao anilanao. Zay misy anao tiako izay Jesosy izay misy anao
matahotra Jesosy a hitanao ny vahoakanao rehetra izay manatrika eto. Tsy kisendrasendra Jesosy izao fotoana izao, fa ianao no nanao an'izao fotoana izao dia androany te-anio izay fa mangeta hitanao izay Jesosy a, mangeta hitanao fatratra izay tsy hoe hitady fanasitranana ny atongavana eto, tsy hoe hitady arena, tsy hitady zavatra hita amin'ny maso Jesosy a, fa ianao mihitsy Jesosy, ianao Jesosy avy any Nazareta no ilainay. Tena mila anao izay Jesosy a, very izay raha lavitra anao eo aminao reriany mapety ny fiainanay Jesosy a. Halleluja, misandrata Jesosy, halleluja, mangeta hitanao izay.
anao jesosy le mpanjaka sy tompontompo do hitehaka mafy voninahitr'Andriamanitra e. Antsika mbola hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Asiaka aleloha mafy be ho an'i Jesosy. Hiaritsanga antsika me voninahitra an'i Jesosy Kristy a. Ndao mentsika ny fo fely fiderana, ny ika fely fifaliana, faresen-dahatra, vokatry ny fahalalantsika an'i Jesosy Kristy. Alohany hitsofantsika ny sofara, dia andao ny vavantsika, ny fotsika, atokantsika ho an'Andriamanitra. Ho masina ho an'i Jesosy ianao, ho masina ho an'i Jesosy Fianarantsoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Isaky ny maneno indray mandeha ny sofara, dia misy teny izay hotonontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hotononiko ilay izy dia manaraka ianareo. Andao tsy ataontsika tsy anjery izany, fa andao tonontsika satria ny fontsika efa resy lahatra sahady ny amin'i Jesosy Kristy. Andao tonontsika satria ny fitiavantsika an'i Jesosy dia tsy ampy ny teny ilazana azy. Ary fotoana iray androany ahafahantsika
maneho an'izany amin'ny fifaliana, amin'ny hika, amin'ny tehaka, amin'ny orakoraka, amin'izay rehetra afaka ataontsika amin'ny voninahitra an' Jesosy tsika amin'ity fotoana ity. Raha manaiky izany ataontsika hitehaka mafy ho an' Jesosy, sady hika mafy be ho an' Jesosy, asy hitehaka mafy be ho an' Jesosy, afaka misika mafy be antsika voninahitra Andriamanitra. Alleluia! Asio alleluia mafy be, alleluia! Hosanna, Hosanna, Hallelujah! Masina, masina, masina! Ho an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Jesosy Kristy mpanjaka Kristompoko. Hosanna, Hosanna, Hallelujah! Masina, masina, masina! Ho an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Jesus Christi vela masna manakere ven Nazaret. Is leitum ment que am fideran, ftsauana, fiankufan, masna, masna, masna. Laim twente seza fiandiana in Israel. Laim twente seza fiandiana mandakzai. Lai tum si panzak. Não siga yura cura gama fewanas. Ura cura gama fewan Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus ya. Misotra no sa androany nyam fitiavana sy ny famindram-ponao. Misotra ny amin'ny andro faharoa ity ho an'ny tanàna ny Fianarantsoa. Misotra ny amin'ny fiombonany fiangonana eto Fianarantsoa. Zay fototra iorena ny vadifantsika amalinao zao tanàna zao ampandrosoanao an'izao tanàna zao. Satria ianao ny laza fa raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy any eritena ka hivavaka, hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony, dia iahy no aza any an-danitra amela ny elony ary asitrana ny taniny. Ambara amin'ny anara maherin' Jesosy avy any Nazareta fa Fianarantsoa dia an Jesosy Kristy. Hallelujah! Hallelujah! Etona dia misotra ny fiangonana sy ny fiombonana hatrany ny amin'ny fanomanana sy fanatanterahana an'izao etsika izao. Nanome anay tombontsoam-pahasoavana afaka mijoro ao anaty fanasana izara ny teny fiainana amintsika. Mariana ary fiangonana. Fa ho an'izay rehetra eto Fianarantsoa ka mbola tsy manana fiangonana ianao amin'ireo fiombonan'ireo, dia be mpitandrina sy fiangonana afaka nitaiza sy anangana anao amin'ny teny fiainana ho fitohizan'izao Croisade mandritra ny 3 andro zao. Raha resy lahatra ianao fa velona eo anivon'ny fiangonana ny mpanapaka azy Jesosy Kristy, orakoraka mafeona namaty. Halleluja! So nantontsika androany tonga ao anatin'ny fotoantsika andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Faly venareo e! Firy angano voatao omaly e! Atsangany an-tanan'izay voatao tamin'ny tenin'Andriamanitra omaly.
ataovatra tsara mba ho hitako. Halleluja. Firy nandray kasika omaly ataovatra mba ho hitako. Halleluja. Mbola itoy ny androany ho tsara lavitra noho ny omaly. Mba fantatrova rehefa miposaka ny andro dia miha mazava ambara-patonga amin'ny tatao vovonana zay le diany marina. Noho izany ny fiainanao ho takatra miakatra dia azon'Andriamanitra eo amin'ny tatao vovonana. Halleluja. Maza ho toerana tompoko. Toy n'ilay omaly androany, lay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana tapany faharoa. Izy no Andriamanitry ny famonjena. Raisitsika ny Jour 5. Filazantsara ny Jour 5. Manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anisy andro firavoravon'i Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema, ary misy Betesda, misy fialofana 5. Taony nandriny mararomaro ny jamba ny mandringa ny matila. Efa maina na malazo ampio hoe miandry ny fietsehan'ny rano. Fa misy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampietsika ny rano. Koa izay iray miropoka aloha rehefa mietsika ny rano dia sitrana na toinona aretina manjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa marary 7 taona. Raha nahita azy nandro Jesosy ka nahalala fa efa ela toy izany izy, dia hoy Jesosy taminy, dia ho sitrana va ianao? Le marary namaly azy hoe, tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona nyroboka eo amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosika eo alohako. Dia hoy Jesosy taminy, mitsangana, eto ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriany. Dia lasa nandeha ary sabaty zany andro zany. Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe, le nahasitrana any nanao tamiko eo, eto ny fandrianao ka mandehana. Ary eo nanontany azy hoe, iza moa zany lehilahy zany izay manao tamina hoe eto ny fandrianao ka mandehana? 7:10. Fa ilay sitrana tsy nahalala an' Jesosy akory, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Ry havana malala ao amin'i Jesosy Kristy, androansika dia izara amin'ity teny ity aminao aho hoe, iza moa le Jesosy izay antsointsika isan'andro voasoratra fa eto anivontsika amin'izao fotoana izao hoe raha misy 2 na 3 mivony amin'ny anarako dia ho afovoany aho. Aninona eto anivontsika Jesosy androany arivo. Ary raha marina dia inona ny zavatra nitranga tany aloha be tany tamin'ny fotoana nateo azy, ho marim-panehoam-pamantarana fa eto tokoa izy amin'ity takarivo ity. Tsotra fa fanahy izy, mariana, fatesana, taorian'ny fitsanganany, dia mbola niara-ninana tamin'ny mpianana izy, naneo. Fa tsy maty fa velona mandrakizay izy. Saingy rehefa niakatra ho any an-danitra izy ka nitoetra eo ankavanany ray, dia nandefa ny fanahiny ho ao anatintsika. Ary milaza izy fa raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarany, na tsy hitany masontsika azy izy, dia miaraka amintsika eto izy. Noho izany no finoantsika androany, tsy hitodika any amin'izay olona nanao fiderana, na izay olona hitory-teny, na izay olona marana fotoana sy hanomboka fotoana, fa hibanjintsika hiainy sy handreny tenin'Andriamanitra androany. Ary amin'ny alalan'ny teny fiainana izay omen'Andriamanitra, ataovy azo antoka fa mifandray amin'ile teny ianao. Ary eo ambadiky le teny voarainao androany, ny miafina le famonjena rehetra tadiavinao. Rehefa miteny itsy ny fiainanao, raha ohatra ka fanamboarana, raisy le teny mpanamboarana amana ity amin'ny Betesda. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ny 1. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Mafantatrareo rehefa hoe fotoam-piravoravona dia fety be tao Jerosalema. Dia miakatra makany Jerosalema daholo ny olona na lavitra na akaiky satria misy fety piravoravona ao. Ary mariko
fa Jesosy fahavalon'io fety io fa nandeha nanatrika an'io fety io Jesosy hiakatra ho any amin'io toerana io. Rehefa teny an-dalana izy, jerenareo tsara ny zavatra nitranga, rehefa teny an-dalana izy teny vilanana, tsy nakany amin'le Jerosalema misy firavoravona izy fa nakany amin'le toerana tao hoe farian'ny Betsaida misy fialofana dimy itoeran'ny olona malahelo. Mba fantatrao ve fa tsy afa-po ny faly miaraka an'izay mifaly Andriamanitra raha mbola reny fony fa misy malahelo tsy afaka mifaly ao ambadimbadika ao. Lasa izy raha tokony akany amin'le toerana feno firavoravona, ny vilalana izy nakany amin'le toerana feno fampahoriana sy alahelo. Tsy fantatrao ve fa Jesosy Kristy le mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana, sitrany ny ahitany olona mitomany, nalahelo izy hoe mbola misy mitomany ao Jerosalema ao, napetraky ny havany ao fa ny fianakaviana rehetra lasa nakany amin'ny vilona daholo mba hifaly. Fa reo malahelo reo adino tao amin'ny toerana sy fary io miandry ny fihetsehan'ny rano. Dia ozy izy Jesosy andeha ho any amangy an'io fary io fa misy olona anankiray izay ao amin'io toerana io. Tokony handray fanasitranana sy ara hifaly amiko hiditra any amin'io tanàna atao hoe Jerosalema io androany amin'ity takarivo ity ozy Jesosy. Dia zao ny zavatra nisy. Enonareo ny le fahamarinany nakao Jesosy. Rehefa tonga to amin'io toerana io Jesosy dia be reo karazan'olona miandry fanasitranana fahory ao amin'io toerana io. Dia nijoro Jesosy nahita lehilahy anankiray. Dia ozy izy tamin'ile lehilahy narana nandritra ny 30 taona fa efa nalemy izany hoe Jesosy mbola tsy teraka akory. Dia efa nalemy 20 taona raha namana varavakeliny. Zany hoe Jesosy zany natongavany teto ambony tany mbola tsy teraka akory nefa nalemy ny andro fanasitranana teo io lehilahy io. Fa ozy Jesosy nahita azy te ho sitrana ve ianao? Dia ozy izy le ranana nijery azy. Zao no lazaiko anao be dia be ny olona tonga eto miandry fanasitranana amin'io rano. Zany hoe le lehilahy tsy nanapo akory hoe Jesosy anie tonga nasitrana azy, fa nieritreritra izy hoe Jesosy tonga hibata azy. Zany hoe nisy mpanampy tsara fanahy anakaiky azy mba hijery akaiky ny favoazany, hanipy azy ao anaty rano rehefa miatsika ny rano. Ty aloha ny tiako ho fantatrao fa inona kay le fetim-piraviravona tany Jerosalema? Raha nilana fanatren'Andriamanitra izay firavoravona izay, tsy tany amin'le toerana ny fanatren'Andriamanitra fa tany amin'le olona malahelo ny fanatren'Andriamanitra. Misy toeram-piraviravona zany, firaviravona tsisy Andriamanitra. Satria Jesosy tsy nakany fa Jesosy naketsy. Dikan'izay any amin'izay toerana misy an'i Jesosy misy mifanatren'Andriamanitra fa tsy any amin'izay firaviravona tsisy Jesosy. Dia zao lasa Jesosy nakao te hanova tantaran'olona izy, mangetahita fanovana ho an'izay olona ory tao izy. Dia terem-panahy Jesosy ilaza tamin'le lehilahy. Tonga eto hanasitrana anao, zay ny any am-pony fa tsy nilazainy hoe izy ny mpanasitrana. Mafantatrareo ve na any amin'i Jesosy aza amin'ny fanasitranana dia tsy mba misorateny ho mpanasitrana zany izy. Tsy laza tamin'le lehilahy izy hoe tonga eto hanasitrana anao, fa osofotsy izy tamin'le lehilahy, ianao te ho sitrany e? Raha zany le rangahy tonga dia niteny hoe ie, zao ankehitriny zao. Amen. Fa tamin'izany ny lamaody mpanasitranana miandry rano mihetsika. Rehefa maniraka anjelan'Andriamanitra manetsika rano dia izay olona miroboka voalohany eo natohinina aretiny dia sitrana daholo. Tiako fantatrao aloha ty fahamarinana ity fa ny singa anankiray avy any an-danitra, zavatra kely avy any an-danitra dia efa mamparitaka ny aretina rehetra. Rano mihetsika kely fotsiny dia tsy manavaka aretina sitranana fa izay miroboka voalohany ao vita daholo ninona karazany. Dikan'izany ny vakibalina amin'ny fanasitranana
fonombola ese alohany atongavan'i Jesosy dia efa nisy maiky fa tonga Jesosy ny kapohana mba ho vidy ny fanasitranana tokony ohatra lavitra mivokatra. Tokony ohatra lavitra mivokatra. Hozy izy lera namana. Maro ny sitrana teo zay. Fa za efa ela ny teto fa tsy mbola nisy mibata mba nandeha tao nandritra n'izay 30 taona zay. Dia mba eritreretinareo ny le fahoriana ianao sady efa marary, ny sasany jamba, ny sasany malemy, fa miandry an'le rano mietsika. Mety tsy mahita toro ny marary satria mietsika tampoka amin'ny 20 alina io rano io. Zany hoe fanasitranana iaretana ao anaty tsy fahitatory, fa andrasana andro manalina satria raha te ho sitrana ianao dia tsy maintsy miaritra. Tamin'izany zany nisy fanasitranana anankiroa. Jesosy manasitrana mandendeha ny tanàna manisy soa manafaka ny ampahoriana, ny rano Betsaida andrahan'Andriamanitra anjely etsena satria mbola tsy vita ny famonjena. Fa raha vao maty Jesosy, vitany tamin'ny diakapoka izay neretany vidy ny fanasitranana, tsisy nandeha tsony teo amin'ilay rano satria tsy namaly ary tsisy ny anjely nidina tsony teo, satria feno ny fiapetra-panehoana amin'ny fanasitranana tanteraka amin'ny famonjena. Efa maty Jesosy Kristy ny kapohana izy ho pasika avantsika ny fahafatesany nitondra ny fahotantsika sy ny fanasitranantsika izy tamin'ny diakapoka izay neretany 2000 taona lasa. Midiky fa rehefa vita ny famonjena, takina tsy nanentsony le rano, tsisy anjeliny rano antsony anetsika an'io. Fefany amin'i Jesosy amin'izay ny fanasitranana, satria ny fanasitranana dia vokatry ny famonjena. Ndao hoe tia-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Ahoana ny fisehony? Fony mbola tsy maty Jesosy, fa nandehandeha nanao soa teto ambony tany izy. Olombelona loatra azy ohatranao ny tafinofo, ny teny atao hoe Jesosy Kristy. Nekeny no tonga nofo, le teny lavon'ny olona tao edena, nandray ny endriky ny nofo sy naka ny toeran'ny olona mba ho kapohana sy ho saziana indray, ho tonga teny mpanafana sy famonjenan'ny olona rehefa tanteraka ny famonjena izay nieretany 2000 taona lasa teto ambonin'ny tany naka ny toerany fahadisotsika. Ozy i Jesosy dia ho sitrana ianao, dia ozy izy lerangah. Betsaka ny nandeha teo Jesosy tsy niteny hoe hazava hoe amin'ny fomba hoana ny anasitranana eto, fa ny fanazavana nataony betsaka ny olona miditra voalohany ao, dia izay mahazo voalohany ao dia sitrana aby. Fa zarery ny tavely eto satria tsy isy mpibata, fa misaotra anao ary mpibata matanjaka. Dia ozy izy Jesosy, ay zao hoe mahazatra anareo hatramin'izay fahagagana tsy maintsy lena, satria mirobo-drano vao mandray fanasitranana. Fa androany ny fananganako anao tsy mila mirobo-drano ianao fa miracle sec. Ho fitaina maina ty raharaha ty, taitra lerangah. Ny fanasitranana zany dia vokatra hoentin'ny famonjena rehefa tanteraka ny kapohana an' Jesosy sy ny namantsiana azy latsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana, dia voalohany vidy ny fanasitranana. Satria ny fanasitranana faran'izay sarotra indrindra tsy ny fanasitranana ny vatanao, fa ny fanasitranana ny ainao sy ny fanahinao. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Ny fanasitranana ny vatanao afaky ny hitranga na tsy mino azy ianao. Tsy nino le rangahy hoe Jesosy anasitrana azy, fa nino izy fa ho anaty rano le fanasitranana. Ino izy? Fa ozy izy Jesosy mitsangany ianao io toerana misy ianao io, batao io fandrino io fa efa ela loatra no mitondra anao, fa androany indray mba ianao no mitondra azy, mandany ianao mody.
zany hoe jesosy miterina n'le rangampinoana dia mitranga le fanasitanana nefa le ranga tsy nino ositsanina ambola ny saina rano anasitrana azy. Misy fotoantsika badenina be tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mieritreritra tsika hoe tsy maintsy ohatr' izao ny lala nataon'Andriamanitra atonga ifandray amin'ilay zavatra tadiaviko aminy. Androany aprimo aloha izay fomba fijerintsika. Ho aprimontsika hoe zao no tiako ataon'Andriamanitra amiko mba hatateraka ny fanafahana anahy. Tsy komandy an'Andriamanitra tsika amin'izay etsika ataony fa hampanaiky ny fotsikisika andray izay ho ataon'Andriamanitra. Tsy mahareteka aman'Andriamanitra. Tsy mahareteka aman'Andriamanitra. Halleluja. Io anjely io rehefa irana manetsika rano tamin'izany lasa le anjely dia tseny le rano metsy amin'ny 3 maraina dia zay mahita ny rano imetsika mitra voalohany tonga dia sitrana. Le anjely tsy mahafantatra hoe fanasitranana no entiny fa ampitondrain'Andriamanitra fotsiny izy hoe tia ataovy ao anaty rano dia manao livraison izy. Livreny ao anaty rano le izy dia zay miditra voalohany mahagaga fa le zavatra lefany ao anaty rano fanasitranana io tsy mifidy hoe jamba ihany no mahiratra na natao amin'ny marenina ihany fa zay miroboka voalohany mandray fanasitranana. Rehefa ianao miandrandra fanasitranana amina fomba hafa ankoatran'i Jesosy dia hoentiny aretiny ianao miaina ao anaty fampahoriana miandry an'ilay vokatra. Zay no lazaiko teto omaly tamin'ilay vehivavy nisidrana andritra ny 12 taona. Rehefa noentiny ny aretiny izy nitady fanasitranana ritra ny aretiny, ritra ny arenany fa tsy netsisitrana le aretina. Fa rehefa tonga saina izy hoany amin'i Jesosy dia noentiny ndray le aretina fa tsy mitondra azy. Ozy izy hatramin'izay izy nentiny ny aretina tamin'ny sangany mitotototo tamin'ny mpanao fanafody mivoaka ny vola fa ny aretina tsy sitrana ny arena ritra. Fa rehefa tapa-kevitra izy nahalala ny amin'i Jesosy ohatranao mandray tenin'Andriamanitra androany arivo dia ny fony sain'ilay ramatoa. Ozy izy raha zany fitantaranao momban'i Jesosy Kristy zany dia zao tsy le anganongano lazain'ny olona fantatro tamin'izay namitaka rehetra mitondrako ny fahoriako nefa nandritra ny arenako ny zavatra mitranga fa zao manomboka androany ho domineko ty aretiny ty ary fantatro fa zay nampahory nandritra ny 12 taona kasika resety gondra dia mivarana zavatra rehetra. Ozy izy le ramatoa raha laina sary dia ohatran'izao ny zavatra mitranga. Makanisany aty paster vetivety paster ohatran'izao ny zavatra mitranga. Ohatra tsy aretina izy akory fa le aretina no nitondra azy dia ahoana ny fomba fisainany ao anatin'ilay izy. Aiza ry nahita fanasitranany dia misy miteny ary mahay dia makany aloha hoentin'le aretina izy dia miteny le olona ao anatin'ny 3 andro dia vita io fa vidiny 4 millions fotsiny ny alohanao dia vita ny traitement hatramin'ny farany. Sotra anao Andriamanitra lasa hoentin'le aretina lany le vola dia marary. Tsy maika iny ato ndondray akary ary misy hoentin'le aretina dia tonga ato indray vitatsika io fa zao fotsiny zavatra ataonao mandoava 10 millions navarotra ny tany tatotona atao daholo 4 andro dia vita tapitra ny 4 andro mbola narary ihany. Mandra-paharitra ny arenany tsy netsisitrana izy fa nandreny amin'i Jesosy ohatranao izy androany arivo. Dia rehefa reniny amin'i Jesosy tsy nentin'ny aretina intsony izy fa niara-mipetraka tamin'ny aretina mbola ao le aretina tamin'io dia ozy izy zao ny zavatra mitranga. Androany ianao ry aretina nampahory ahy ianao hatramin'izay fa manomboko zao tsy ianao tsony no mitondra fa izaho no hitondranao satria izay Jesosy zay fantatro fa nansombotra avy avina akanjo tambany any aza voakasiko dia ho sitrana
tonga saina amin'izay izy rehefa miverina tao anatiny hatramin'izay le aretina nitondra azy lasa amin'izay no entiny le aretina nitaovana ao aty malaky nandalo Jesosy halleloja vao nandalo Jesosy nikasiany le vehivavy ny tonga ny morotongotra aviavinakanjony tonga dia mipitika le aretina wow halleloja halleloja pitika le aretina tafavoaka le ramatoa dia ozy izy le ramatoa tonga tany an-trano tahak'izay tsy nenoko vavan'olona ty aretiny ty ka nanapaka ohatran'ny efa 12 taona ritra le retako raha fantatro taony voalohany hoe Jesosy ny vahaolana vao nanomboka nitranga le izy raha vita 2 segondra ve aretako 12 taona mba fantatrao mba tonga le faharetana ao anaty fampahoriana dia satria tsy tonga sainy ianao anantina sy hitady an'le lehilahy halleluja lehilahy anankiray sady Andriamanitra izy no izy tena olona be fiantra sy be fitiavana Jesosy no anarany raha nentinao tamin'i Jesosy io na ianenao nitondra azy teo anatreny dia efa vita tao anatin'ny 2 segondra sy tokony miaretana 12 taona teo le raha matony teny efa lany dolo fa nanina ritra dolo ny zavatra rehetra mbola tsy hita ihany zay marina fa rehefa tonga Jesosy avereny hoe tonga Jesosy nandalo teo amin'ny tanàna dia noetiny le aretina mikasika an' Jesosy izy dia ritra le loharano androany ninninona loharano ratsy rehetra niaraka tany aminao tany amin'izay toerana nandehananao ka nampahory anao eto anivontsika le tamin'izany fotoana izany natony io ramatoa io fatany momba anao ary tsisy miafina aminy ary izy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay rehefa tianao izy dia tianao hatramin'ny farany ny problema dia zao aza tonga eto tsy mifankahita aminy omano ny fonao androany eona amin'Andriamanitra ao na mandeha zay Jakoba ao amin'ny Jakoba ao amin'ny boky ny Genesisy 20:12 Jakoba 20:12 ny andininy 12 tonga Jesosy teo tonga Jakoba teo Betela rehefa tonga teo Betela izy efa reradreraka teny an-dalana toreto niraisiny le vato nondam-bato izy amin'io napetrany le vato dia dodao Jakoba vao ny natory Jakoba nanofy izy nahita lanitra misokatra dia misy anjely miaka midina dia Andriamanitra niresaka taminy teo izy Andriamanitra Jakoba zany ny Jehovahandriamanitra Abrahama rainao sy Isaka zany momba andreny ray aman-dreninao reny dia taitra Jakoba fo izy rehefa avy eo tamin'ny toromasina ay ve tena teto n'ity toerany ity Andriamanitra fa zany tsy nalala ay tena teto izy ka misy fotoana ianao eo amin'ny toerana misy Andriamanitra fa ianao tsy tonga saina fa raha na tsy tonga saina azy ianao tsy zay no midika hoe tsy eo izy mampafantatra ny tenany Andriamanitra hoe eto ako ary rehefa niseho Andriamanitra tamin'ny Jakoba nanomboka tonga saina izy nanao fanekena tamin'Andriamanitra angany izy taoriany feonan'Andriamanitra taminy ny olona mifankahita amin'Andriamanitra dia manao fanekena amin'Andriamanitra ary rehefa manao fanekena amin'Andriamanitra le olona dia ny fony mihitsy no misokatra mifankahita aminy eo amin'izay toerana nambarany fa mahay eo azy androantsika tsy mila manofo vao mahita fa efa niteny Andriamanitra hoe eo izy raha misy 2 na misy 3 fotsiny mivory amin'ny anarako dia eo afovoany fantatranao na tonga antsika ny tsokanjomara tsokanjomara tsika nanao hoe masin'Andriamanitra be voninahitra izy eo amin'ny seza fiandrianany tia tsika ho fantatra Andriamanitra mihitsy fa tia fivoriany ity fivoriana amin'ny anarany
noho izany rehefa mivory amin'ny anarany ianao dia eto izy aiza izy aiza izy afaka ny miatsika Andriamanitra mamonjy antsika amin'izay rehetra fampahoriana misy eo amin'ny fiainantsika satria mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana izy rehefa hopotsika sieketsika izy dia zao ny lazainy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fataoko tonga aminareo zany zavatra anankiray voalohany andrasan'Andriamanitra amintsika dia mila mihavana amintsika miala amin'ny faharatsiana rehetra miverina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ty tranga anankiray tao anaty baiboly ty tamin'ity lehilahy ty dia tiako ho fantatrao fa mitovy amin'ny Jakoba mihitsy izy teo amin'ny Andriamanitra ary niresaka tamin'Andriamanitra mihitsy izy dia Andriamanitra no niteny taminy hoe te ho sitrana venao fa izy sy nahalala akory hoe le Jesosy miresaka amin'io ane le anasitrana sy anafaka azy fa izy nieritreritra hoe mbola le rano no anafaka azy azonareo ve zany zavatra zany fa zao ny zavatra tsapako amin'i Jesosy rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray izy dia hitany hoe ory loatra le olona dia reny le fampahoriana efa naharitra be nefa tsy possible mihitsy ny roboany olona io any anaty rano dia asian'Andriamanitra ny ka exceptionnel zay le fanotronana ny hoe manotritr'Andriamanitra dia zao ny zavatra mitranga le malemy mila fanampiana na tsy nino azy dia tonga ihany izy nanafaka azy satria izy nanapa-kevitra ho eo amin'le malemy fa tsy le malemy ny antso azy na tsy miasa eo aza ny finoana dia mijoro Andriamanitra ho mpanafaka amin'ny Andriamanitra mpamorona azy mijoro Andriamanitra nanotrina n'le malemy ny fanontaniana ny varaliana raha finoana andrasana ka raha be fona zao sika niteny Jesosy hoe te ho sitrana ve anao efa ela no tena te ho sitrana fantatra fa tsikitsikino fotsiny zao dia mitsangana ho azy zay le finoana zay fa teto sy zavatra nitakino fa mbola resa be arany natao tozy Jesosy ela loatra zao a batao fandrinao mitsangana ndana mandeha amin'ny fanotronana rehefa manotrina dia tsy mitovy aminao mampiasa ny ositr'Andriamanitra amin'ny fisiany fanamasin'Andriamanitra atao anatsika rehefa nandrainy Jesosy sika dia tonga olomba ositra sika ny ositra tsy mila toriana fa ny ositra nietsika ho azy ao anatin'ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra sy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra rehefa misy teny mandresy lahatra anao ka ampiasainao ampinoana dia manamarina ny tenin'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ho azy sy finoanao ny anarany iny anefa dia voafetra amin'izay fatra ny fanomezan'Andriamanitra anao araka ny Romana 2:7 hoe aza misy miavinavikevitra fa aoko izy izy alala oniny amin'ny fatra ny finoana zay nomena azy misy fatra iny no mahasamy hafa ny zavatra azon'Andriamanitra atao ny fiainan'ny olona tsirairay avy mifanaraka amin'ny fatra ny fanosorana vokatry ny fahatakarana sy finoana ao anatiny raha miteny Jesosy manasitra ny olona anankiray hoe tongava aminao arak'izay iriny fonao dikan'izay ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao izay zavatra inonao dia misy ifandraisany amin'izay takatry ny fanorinao amin'ny fahalalanao an'Andriamanitra tondreo tsara ny tanan'izay miaina fa misy fotoan'Andriamanitra tsy ny finoanao ny arahany miasa fa ny fijoroanao ohatra mijoro ianao fa nahodoranao anaty laforo ary tsika dia tsy hivadika amin'i Jesosy ohatra Sadraka, Mesaka sy Abednego tsy nentiny ankohaka tamin'ny sarolona volamena dia ozy izy Nebokadnezara tsy maintsy atsipy ao anaty laforo ianao ny fatorana ny tanany ny fatorana ny tongony tonga ny fotoana satria tsy manaiky ankohaka tsy maintsy ho atsipy ao anaty laforo tsy maintsy ho atsipy ao anaty laforo dia zao ny zavatra nitranga tsy zaka ny finoana izy telo ny hoe tsy nino izy hoe tsy ho may satria ny teniny zareo dia zao tamin'ny Nebokadnezara ny Andriamanitra io izy fantatray fa mahavonjy anay amin'ny hafa
kanefa na dia tsy izany aza fisalasalany zany doty zany dia zay tsy akohaka amin'ny sarolona volamena ozy izy Andriamanitra mijoro ana reto le fijoroana namarin'Andriamanitra fa tsy le finoana eno tsara le izy le fijoroana namarin'Andriamanitra fa tsy le finoana rehefa njoro izy dia ozy izy Andriamanitra mananantony anotrona anazy satria nafoy ny ainy izy no ny amiko noho izany mahazo tombony izy no ny nataony dia ozy izy Andriamanitra tsy hoe nino ahy izy fa vitako ny miaro azy eo anaty laforo satria njoro ahy izy fa na dia ho faty azy dia tsy akohaka amin'Andriamanitra hafa vao natsipy izy niraisina natsipy izy tela ray nanipy ny anankiray le nanipy tonga dia kila fa tsy hoe ny afony tsy mandoro akory fa rehefa natsipy izy roalahy nifatorona teny amin'ny tanana sy teny amin'ny tongotra no may fa le olona tsy nikitihana anakely azy ny singambolony azy dia rehefa nijeren'ny Nebokadnezara fa misy inona fa maninona ngany afony tsy mandoro tsony zay rehetra nanipy sy namoaka lalana nanao soni mba atao VC kely hoe vao natsipy tao reny kila daholo zany hoe le afo zany nanao ny asany fa misy fotoana ny afo mametraka démission dia ozy izy ny afo hoe zay tsy andoro androany fa maninona zay tsy andoro hitany Nebokadnezara misy anankiray fanefana io misy olo anankiray fanefana io fa tsy isy telona rery fa kio ny Daniela toko fahatelo tao anaty laforo Andriamanitra présent rehefa présent tao anaty laforo Andriamanitra dia narova ny fanotronan'Andriamanitra izy telona nandehandeha tao anaty afo izy telona halleluja halleluja dia ozy izy Nebokadnezara niazakazaka izy tonga teo mivava laforo sokafana ohatran'izao normalement raha vao sokafana fotsiny iny le nanipy teo raha maty tokony toro ndray koa ny kila manaraka fa mahagaga voaro izy satria nahoana nahitany Jesosy nisy vision hitany tahiry ny fiainany tsy ho faty vao nahita izy hoe Jesosy ny tao anatin'le laforo le ray fanefany tonga dia ny anankiray amin'ireo zanak'Andriamanitra io fanefany io sokafana teo amin'ny laforo nijereny hoay io le ray fanefany dia zao natony hoay tsy naninona ry zareo ndao Sadraka Mesaka Abednego voanareo tao fa itsy sany teny amin'le anankiray le fanefany io koa avy ny antony lehibe natao iantsony kely le ray fanefany tsy natao antsoiny fa tonga iantso azy tonga izy iantso azy ary ahoana le fiantsoana ozy izy rehefa avy eo voavoaka eo rareo telolahy anao sonio mbola ilainany tsy amonona an'io anao sonio ampanaiky amin'ny Babilôna ray manontolo fa ty tanàny ty dia natao anaika fa Jehova no Andriamanitra Jehova no Andriamanitra andao iorakoraka mavy ao an'Andriamanitra halleluja voaka avy ao amin'izay ozy izy Nebokadnezara zao zay tranon'olona rehetrarehetra sa magnaky any Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia atao VC ahoana sara zay tsy manaiky ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia atao fisoko ny tranony tsy mila mivezivezy ohatr'izao tsika manao croisade mampafantatra ny olona hoe velona Jesosy tsara Andriamanitra verena aminy fa fijoroan'olona anankitelo tonga dia croisade vita amina firenena ray manontolo ny tranonao mantsy tsy omenao fisoko zany ny tranonao hoe tsy ho ataonao WC zany ny trano fa vokatry ny fandraisan-dahatry ny mpanjaka nahita fijoroan'olona anankitelo no amarininy tonga dia tsy nisy tsony fampahafantarana momba an'Andriamanitra teo amin'ilay tanàna
fa ny mpanjaka mihitsy no nijoro hoe tena resy lahatra fa misy Andriamanitra miaraka amin'izy Stella. Mba fantatrareo amin'izay ny zavatra nisy izy Stella tsy nahita n'Andriamanitra miaraka taminy tao. Tsisy teny ao anaty baiboly Daniela 7 hoe izy Stella kony nahita fatao le anankiray faefatra. Fa izy nampahitana fatao le anankiray faefatra Nebokadnezara nanohatra ny fijoroan'izy Stella ny mila nahita fa eo Andriamanitra. Zay ny fanontonan'Andriamanitra tsy hanao voaositra mamantatra problème movahana ohatra ny Paul tao Listre nitoro-teny Paul dia nisy malemy hitany hoe tena nino fahitsangana dia nanantona le malemy izy nampiasa n'le onction dia ozy mitsangana ny anaran'i Jesosy dia nitsangana le malemy. Tsy zay le zavatra nitranga. Paul nampahitana amin'ny alalan'ny ositr'Andriamanitra miasa amin'ny fanahy na alalan'le olona hoe tokony ho tsangana. Fa teto tsy izy Stella ny mila namantatra hoe miaraka amin'ny Andriamanitra fa ny problème sy ny mpanohatra nampahitana fa eo Andriamanitra. Dikan'izay mivadika ny zavatra rehetra, ny olana ny mahita fa eto Andriamanitra, ny aretina ny mahita fa eto Andriamanitra, zavatra rehetra ataony mahita fa eto izy dia androany hariva ataony mahita ireo e. Ataony Jesosy mahita ireo sa tsy ataony mahita e? Ataony mahita sa tsy ataony mahita e? Mampatsiaro any ranomasina mena avy any Mosesy ny tomany menasy moa ko efa milamosiny daholo menasy anao androany toranay vato anao fa inona ny tondrahanao anay ety ty rano be ty tsy alohanay tany Egypta ihany. Teo izy Mosesy aizanomy sy anao ry Jeso fa ny foko mitady toeranazy nazanomba ahitako loza ty sa misy mampahery ty zay todianao magneno saonapy fa mba iza iro ampahery androany reraka aho ozy izy Andriamanitra Moïse maninona no mitanondrika ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso tsy nitodiko Mosesy fa tonga dia nampangina ny zanak'Israely afaka mandroso taitra le zanak'Israely efa vato eny an-tanana najanona le vato andeha androso. Teo izy Andriamanitra ainjiry tandrifony rano ny tananao sy ny tena nataony ohatr'izao fotsiny dia gaga Mosesy ambiance be izy nita le rano dia ozy izy ny ten'Andriamanitra samy gaga daholy mba vakio kely eny ataovy eo amin'ny écran Salamo 4:100 Salamo 4:100 halleluja. Ao amin'ny Salamo 4:100 andova kitsika miaraka dia azonao amin'izay le momba ny fanotronan'Andriamanitra. Ataovy amen moe. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo fony nivoaka avy tany Egypta ny Israely dia nitaranak'i Jakoba avy tany amin'ny tany firenena hafa fiteny Joda ny fitoerany masina Israely ny fanjakany. Andiny fahatelo ny ranomasina nahita ka nandositra ary nioroko Jordana lasa manana maso le ranomasina ahita fa io Andriamanitra. Azonareo fanontonana rehefa mahazo aina Andriamanitra fa olony ianao dia mijoro izy mampahita amin'ny fahavalo sy ny sakana rehetra fa miaraka aminao izy. Noho izany tsy mila mifononao miasa izy fa mila ny fisokafanao fotsiny ao anatina fijoroana fa any amin'ny kaony misy ianao ary mijoro tsara miaraka aminy ianao. Halleluja. Rehefa izay ny zavatra mitranga dia zao tsy olana zay ranomasina any fa na ranomasina azy afaka asiany maso ahita hoe eo izy hotoizako le izy. Andiny faefatra tendrombohitra dia ny fahaliavanja tahaka ny ondrolahy ny avoana tahaka ny zanak'ondry. Dia iny andiny fadimy mampanontany tena
fa ino zato mahazo anao ranomasina no mandositra ianao samy gaga daholo na mosesina ny olona ary ianao ry jordana ny miorika ianao ary anareo ry tendrombohatra mifaly avanja tahaka ny ondrolahy ary anareo ry avoana tahaka ny zanak'ondry miororo amin'inona eo anatrehany tompo ry tany dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba aleloia zay mampody ny vato lampo ranomonina ary ny afo vato loha azonao ve zany zay le mahasoa ao anatin'ny ekôla na nisy sekoliny fanotronana androany ariva tiako tsapanao ty fahamarinany ty afaka Andriamanitra sady anotrona anao no afaka koa ianao manana fahatsapana ao anaty fa manana ny fanahany miaina ao anaty fanosorany ianao zay ny fanosorana na manositra anao zy Andriamanitra ka mampiasa anao be mihitsiny dia tsy voatery ho fantany ianao amin'ny fotoana ialanao eto ambonin'ny tany satria tsy ampy ny fepetra hoe manana an' Jesosy fotsiny ianao dia tafiditra d'ofisy any an-danitra raha zay ny fahamarinana noho ny fahasoavana dia tadodio tsisy olombelona iaina ny sitrapon'Andriamanitra na iambona zany satria voavina indray n' Jesosy dia mananantoka fa tsy maintsy tafiditra d'ofisy ny marina tsy tafiditry ny lanitra ny olona anankiray tsy manana an' Jesosy tsy maintsy manana an' Jesosy ianao bazika ny fananana an' Jesosy fa tsy azo lazaina hoe tsy maintsy tafiditra ny olona manana an' Jesosy rehefa tsy miambona sy manao ny sitrapon'Andriamanitra le Jesosy ny laza fa ho avy mihitsiny no ny teny fa tsy zay rehetra manao aminy hoe tompokotompoko nitry ny fanjakan'ny rainy fa zay manao ny sitrapon'ny rainy zay ny an-danitra maro ny laza amin'izany fa mitoky amin'ny onction efa namoaka deminita amin'ny anaranao zahay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay efa naminany tamin'ny anaranao zahay fa ozy tsy fantatra akory ianareo mialampika ianareo mpanao meloko ave profeta mpanao meloko ave apôtre mpanao meloko ave évangéliste ny ministera dimy natao fialofana fa tsy miantoka famonjena ny famonjena personnel ny rany zay manasanao mba afaka hialoka ao amin'i Jesosy tsy marety ekao n'Andriamanitra zay ny mahatonga ny Jaona toko 5 ao amin'ilay toerana atao hoe Betesda toerana famondrapo dia misy fialofana 10 manambara ny 5 ministère na ny fanompona 10 ao amin'ny Efesana toko 4:1 eo no elofan'ny olona marary zany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny ministère zay ampiasan'Andriamanitra amin'ny mpanompony dia afaka iesan'Andriamanitra mba ho fanatanterahana sy fananganana ahatonga lafatra ny fiangonan'Andriamanitra zay ny mahatonga ny fahafenona tsy natao amin'ny olona anankiray fa nyzarain'Andriamanitra ho maro samy hafa amin'ny fahasoavana zany no mahatonga ny tonga ty Fianarantsoa tsy vitanay ty asa fanompony ty fa mila rahala maro zay miara-mietana miompoa atateraka amin'ny fandraisan'ny filazantsara ndao ionakoraka mafeo an'Andriamanitra ho an'izay mbola mialokaloka any ambadika any motivation inona ny miazonanao atonga anao tsy ray fo andao hiara-nompo fa raha mbola samy kristianina sy tokony hifanipaka ohatry ny valalakarona Jesosy ny laza mba ho ray any izy rehetra ao anatin'ny firaisana mila fiombonam-po mila fifankatiavana mila fifandraisan-tanana misy olona ne manam-pahasoavana tsy ananako e ary tsy nomen'Andriamanitra mihitsy le izy nefa tsy ho asehon'Andriamanitra le izy raha tsy misy firahalaina satria raha misy anankiray tsy mety ao tokony ho areniny anankiray zany voasoratra amin'ny Korintiana 2:20 e fa tsy hoe misy tsy mety dia akalazaina be amin'ny gazety hitatsika Andriamanitra fanangansika fampitatantsika tanjona iray no erana no eny amin'ny Jesosy amin'ny fotoana iverenana tehirizo ny fonao tehirizo ny fijoronao tianao Jesosy halleluja halleluja tonga Jesosy natsangany le malemy afaka nandeha niaraka taminy nakany Jerosalema olona tsy fantany
tsy nahalala azy no ny sitraniny amin'ity takarivo ity tehizara aminao aho raha miandrandra fanasitranana tao anaty ranora lehilahy dia nandray fanasitranana maina ivelany raha misy tety ivelany satria niona tamin'ilay tena fanasitranana izy mila fantatsika fa ny fanasitranana tsy ao anaty rano dia le oety dia le tsy lay oentin'ny anjely fa le oentin'ny tompony fanasitranana sady fanasitranana taorinina hafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty dia tsy nisy fanasitranana hafa itsony tao anaty rano fa ny fanasitranana rehetra dia amin'ny alalany makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa za no hanome anareo fitsarana oetiny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-poa dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo Matteo 7:22 ny teny izy ozy izy hoe inalazany Jesosy tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary ny ilainy marary tsy fanafody fa mpanao fanafody iza le mpanao fanafody Jesosy mila azontsika tsara zao fahamarinana zao ny fanasitranana teto tsy tao amin'ilay toerana nitadiavany le rangaha azy fa teny amin'le nanantona azy misy fotoana Jesosy manantona mitranga amin'ny fanasitranana leo marika 5 indray izy nantonony mbola nandray fanasitranana ihany zay nikasika azy raha oetiny ao Jesosy ny fanasitranana ny aretina dia sitraniny raha nantonony Jesosy ny aretina dia nafahany koa dikan'izay izy mihitsy ny fanasitranana mba fantatrao fa miasa izy ary miasa mandrakizay izy ozy izy eo amin'ny Jaona 1:1 ka hatramin'ny 1:7 aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra dia minoa akoho ao an-tranony raiko misy fitoerana maro raha tsy zany dia nalaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo dia any amin'izay toerako ny toeranareo koa fa mpahirezana zany tsisy Andriamanitra niteny an'izany talohan'ny elana fa ny Andriamanitra ny kristianina rery niteny an'izany aza malahelo ny fonareo minoana za ny alako eto andeha amboatra fitoerana ho anareo mba mahagaga Jesosy fa amin'izay natongavany teto an-tany maty izy nitsangana tamin'ny maty tokony hoe retirety izy tonga any an-danitrany mba mipetraka okavanany ray mba miala sasatra fa tonga okavanany ray izy mbola milaza fa miasa manamboatra toerana ho anao zany hoe na androany ary zany izy dia mbola miasa manamboatra toerana ho anao halleloja zany mahatonga antsika tsy tokony horeraka rehefa andeha nompo an'Andriamanitra rehefa hoe andeha nompo an'Andriamanitra andao anompo satria na izy ara miasa tsy mijanona halleloja ianao ane zao manana mpitoerana any an-danitra dia zany mahatonga anay milaza aminareo mamerina anareo ao aminy mba ho tsara ny fijoroanareo sy ny fiombonanareo amin'ny Jesosy Kristy satria izy ny lalana izy ny fiainana izy ny fahamarinana izy ny fiandohana ary izy ny fiafarana halleluja halleluja amarana tiako fantatrao fa matoy anao sitraniny matoy anao afahany dia manana tanjona ho anao izy voalohany tia no ampiasaina anao izarany famonjeny amin'ny hafa satria le fotoana eto an-tany kely sisa mba ho vatana trano fanahy ianao hitoerany fanahiny vetivety anao ny sitrapony iaina amin'ny fahamasinana hijoro amin'ny fahamarinana ny Korintiana 2:5-20 ka hatramin'ny 2:20 baiboly dia milaza io vatantsika io dia vatana trano fanahy hitoeran'Andriamanitra vetivety fa tsy maintsy ho loto inofo ty ary efa tanteraka amin'ny fahalovana ka aneny ny tropetra dia hovana vetivety hitafony tsy fahalovantsika fa ty nofo ty tsy ho avitra mandrakizay zany na sitranina androany ianao dia ho faty any rapitso Lazarosy tsy mandehandeha any fa raha maty natsangana tamin'izany izy fahagagana mety miseho indray mandeha fa ny fiainana mitoy mandrakizay no zany aza manorona ny finoanao amin'ny miracle ny ran'izay anao fanomezana sy izara fotsiny ho an'ny mpitandrana sy mpanompon'Andriamanitra rehetra fanomezana zaray zany fa tsy zany ny fototry ny fiainana ny fototry ny fiainana ny fandraisanao an' Jesosy satria raha androany ianao salama rapitsy mety misy aretina hafa indray raha tsy mitandrina ianao ny olona maty natsangan' Jesosy rehetra rehefa avy eo maty any fa tsy hoe nandehandeha tany za zao raha fantatra olona anankiray natsangan'Andriamanitra zay ny ainana 10 volana izy sa heritaona teto ambony tany tahorinana nangaran'Andriamanitra azy dia lasa ihany indray
dia tamin'ny faharoa zay tamin'i jesosy raha vitanao voalohany dia vitanao faharoa dia izy andriamanitra hoe esi raha ohatra nisy ny anjely nijery eo nahita an'izay fijoroka zay dia ozy izy le anjely ka raha tsy alany jesosy ka le tsy nankinin'andriamanitra amin'ny décision an'ny olona ny fiainan'ny olona anankiray fiaina am-pelantanan'andriamanitra ary amaeo am-pelantanan'andriamanitra ny fiainana miangavy ianao ataovy lara-pahamena sy mihoatra lavitra no mifanirianao ny hositrana ny ho afaka ny andray fahagagana ny ahita voninahit'andriamanitra ny fiombonanao amin'i jesosy miombona aloha miavana aleo reto mba ho tombonon'andriamanitra amin'izay ny fiainana tianao jesosy andaotsika mba ho fantsom-panehoana ny fahamarinany aoka le fahavelomany ito hita maso ny fiainanao jaona tonga ny 19 satria velona dia velona koa nareo ny fahavelomantsika vaovao aoriny ty takarivo ty dia tsy velombelom-pona mitovy amin'ny olona tsisy andriamanitra ntsony saty zany fa olona miaina sy velona ao amin'ny sitrapon'andriamanitra rehefa miaina eto an-tany ianao dia ohatra mahita an' jesosy ny olona tsy olona voafatotry ny vola tsy olona baden'ny arena tsy afaka itsika fa orobe fa mitady tombony isan'andro eto ambonin'ny tany zany mahatonga amin'ny fitiavan'andriamanitra tsy voatahiry ao anatin'ny olona anankiray rehefa ny tany foana amin'ny mameno azy dia tsy aho zany ny fitiavan'andriamanitra jaona voalohany toko faharoa ny 15 ka hatramin'ny 4 raha misy ty zao tontolo zao dia tsy ao amin'izay olona izay ny fitiavan'andriamanitra miala ny fitiavana n'izao tontolo zao apetrao mihoatra ao anatinao ny etaeta fa raha hiala eto ianao dia misy fiainana tsara lavitra ary andriamanitra efa nilaza fa hoany izy amboatra fitoerana ho anao dikan'izay ny fifalitsika tsika mandalo vetivety eto natao izara fitiavantsika natao izaritsika ny sosiny tsara nanatsika manodidina atsika tsy ho ty tena driblenao daholo kamoflenao daholo ny zavatra rehetrarehetra ohatrany hoe oeto mandrakizay reny ianao io ny mampangalatra anao io ny mampandainga anao io ny mampisoloky anao hoaizany efa ranao maninona ny miaina sy mijoro ao karazana fafinaretana tsy aharitra mandrakizay mela amin'ny fahotana manenena ny amin'ny faharatsiana miverena amin'i jesosy efa akaiky ny fotoana rehefa hoe ampy dia ampy raha nandray tamin'ny fanosorana le vehivavy satria tonga saina izy kasika dia vita tratra n'le niveau ahafahany fandray nyfanasitrana ka siany avy any ariany jesosy sitrany izy rina loharany naretiny natahotra izy sao dia be hoe aiza nitakiany jesosy ny hafiafy kely fa nitodika jesosy nisy heriny ala tamiko anka voarainao le izy ka confirmeny jesosy fotsiny le lehilahy anakirany sitrahany jesosy tamin'ny fanotronany tompo jesosy nresahany tompo zavatra hafa no nresahany fa natsangany jesosy ihany izy ka androany aza-badenina hoe hitady fanasitranana ny fanasitranana aloha fa fa ao anatin'ny sainao kely vetivety raiso aloha jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainanao manokana ataovy izay tena hiavananao aminy raha misy ny tantananao any amin'ny mandrakizay tsy pastera dodolo fa tsy ray anankiray amin'n'ireto pastera ao anatin'ny fiombonany reto tsy reto mpiandraikitra tsy le mpira nafinaritra be rehetrarehetra teo reny tsy le mpandiha amin'ny fiangonana tonga dia fiderana mafana za aloha tonga dia voaraikitra tsy mahalehilahy lehibe ahy mihitsy hoe amen za kotokelin' jesosy eny foana mandiho anazy satria tiako loatra izy amen fantatrareo davida miaraka amin'ny akanjom-boninahitra sy ny koronina dia zao no nataony amin'ilay koronina dia ny akanjo nataony teny raikitra amin'izay dia ozy izy mikalo fa inona mahazo an'ity mpanjaka be tao mason'ny olona manalalamba ohatry miadala dia ozy izy tianao fantatra mbola ataoko bebe kokoa azy zany hoe raha nanao ohatra n'izao zany izy tonga dia ozy mihitsy izy nataony davida zany nandizy dia sorony ny akanjo ambony wow dia ny akanjona mpanjaka
dia ozy izy zareo ohatrany tsy mpanjaka zanga mpanjaka eo anatreny fa izy ny mpanjaka ny mpanjaka ohatra nareo mandeha tanatreko za koa mandeha eo anatreny azonareo le izy fanetretena ny olona zaka ny fitiavana ny tsy mahatsiaro ny tenany ho mihoatra no zay tiany hoe misy fiderana misy famezam-boninahitra an'Andriamanitra ianao hiterako anao manao alleluia alleluia solo mpanao an'izany raha tianareo rakizy ho namanareo mandindy eny asio fiderana fotsiny fa tonga dia mitovytsika tena tsisy pastera misy atao tonga ozy David ataoko tsinitsinina ny tenako fanetretena ny fandizana io ny endriky ny fanetretena hita maso hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra ka rehefa mifaly dia mifalio an'Andriamanitra eto ena tsy concours de danse ka hoe tsy mety za mipasinao zany aza rarahina any zay pasin'ny olona ny pasinao pasio alleluia satria tiatsika Andriamanitra tiatsika izy fianao tsy afaka andihy tsy afaka raha ianao olona tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra olona tsy vita fibebahana vadinao telo dia nefa ianao mandindia telo mandana midina fa tsisy ilananao tsisy ilananao mandindy zany nefa ny vadinao telo am-piangonana tenenina amin'izay ianao anarina ao anatin'ilay tsy azo tenena satria nahoana popotsaka be tediavinao tapenana arapola mivava pastera tsy tena tsy aty zany enoy betsaka mpanambola milaza fahamatsy sako mijoro eto fa tsisy na avy any ampitan-dranomasina na eto atoerana sa ilaza fa namatsy anay izy Jesosy ny mamatsy anay halleluia ary ao anatin'ilay sy tiako ho fantatrareo ty famarinana ity tsy miantehitra amin'ny mamony zahay fa ninninona takian'Andriamanitra aminay ka mbola mety misy eo am-pelantananay atolotra eo amin'ny fanjakana zany tsisy nampianatra anay an'izany fa ny fahendrena sy ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinay mahazaka maniraka anay anambara an'i Kristy mba hatonga amin'ny fianarantsoa hatonga an'izao tontolo izao ho an' Jesosy avy any Nazareta ay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 a urakoraka anao feon'Andriamanitra alleluia alleluia eno ty fahamarinana anankiray farany ty dia areto amin'izay amin'ny fotoana anankiray eona amin'i Jesosy sika dia amin'io tsy zavatra mboamboarina tsony eto ianao mbola afaka manao serpent moa milagolako ohatran'izao izy ary biby lava dia ohatr'izay jamais mahitsy tsy maintsy miverina au pur ianao vao hitan'Andriamanitra rano madio azo tarafina mangarahara ny fonao fa mamela helika ianao azo itsoroana fa fantatry ny olona fa tsy mampirafy tsony ianao afaka mijoro malalaka ianao mitenina ompotserina so atao opoto azy fa rehefa tsy tian'Andriamanitra dia tsy tian'Andriamanitra fa zay mety amin'Andriamanitra ny ataonao satria ianao mahalala fa tsy ny anoponofo sy ny adany ato an-tany ny fiafarany fiainana fa misy ny atao io mandrakizay ny andro ianao amboary io mifosy mankahala miteny ratsy olona mora tezitra miavonavona manao ny vola horehare so dia hitreretinareo ara fa rehefa manambe no atao hoe ambinina amin'Andriamanitra ny fanambinana amin'Andriamanitra tsy ny apetsahany zavatra nanana fa ny fahafahan'ny autorité mipetraka amin'ny fotoana ilanao zavatra anankiray mitenynao dia tonga le izy Jesosy iny tsy mba nanangombe zany ty atao tanina tompony zavatra rehetra azy ny olona mifikisana tsy midimy arivo nataony fa rehefa aveo izy natoritsinina ninina ndray ka ny olona zay toepo zay ny tian'Andriamanitra nahafatsika azy amazanany atsika tsy olona be fanahina nanangombe fa olona afaka no ampiasana izara be ho an'ny hafa
na inona ndao iteatanana na feoan'andriamanitra ianao itsangana ny toerana misy anao no fofantarana ho any amin'ny lahatra tenenao andriamanitra misaotra anao andro any arivo saorana amin'ity fotoana ity zay antsianao ny fiainako anangananao ny fiainako tianao ny ho fantatro amin'ny fotoana iverenanao misaotra ny amin'irety mpanomponao tsara iavy andriamanitra zay raha lasa nabavy mahafinaritra ao anatin'ny fiombonana eto Fianarantsoa zay fantatro fa tena tianao manao ny ainy sy ho zavatra na ny famafazana koa na ny fahatanterahana zao fotoana zao tena reko atao anatin'ny foko fa tianao izy ireo misaotra ny amin'ny rahalahy ny sonorisation zay nampiasainao amin'ny fitiavana ny fanjakanao koa amin'ny fanatanterahana sy fijoroana atombombana n'izao fotoana zao misaotra ho an'ny ekipa rehetra na avy any Antananarivo na avy any Antsirabe na avy any Mahajanga tena amin'ny folo manontolona tongavana eto androany amin'izao asa fitoriana izao misaotra ho an'ny pasteur sy ny fiangonana zay tonga manaritra sy manotry neto hanome voninahitra anao satria fantatray fa tombotsoa iraisana ny fanjakanao ary ny fanjakanao mampiray anay ahofa any amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra tonga eto a Jesosy tena mila anao ny fiainako tena anao nyfaniriniko ambony indrindra ianao ny etaetako ambony indrindra mila tena tonga ho isan'ny olonao a Jesosy isan'ny tena anao tsy hoe manana anao fotsiny fa fanananao anananao fahefana Jesosy amin'ny fiainako iray manontolo teneno vavanao androany tia Jesosy manantona anao alleluia raha eto ianao androany arivo tena resy lahatra ny anolotra ny fiainanao ho an'i Jesosy tena ho amponao ny anolotra ny fiainanao ho an'i Jesosy tena hitahiteny anao hoe tia Jesosy tena anolotra ny fiainako indray ho anao tena reko hoe lavitra anao ny fiainako satria niaina sy natory tao anaty fatorana hatramin'izay angam'izany Lazarosy navoaka amin'ny fasana efa nandray ianao nanana fiainana fa mbola tao anaty fatorana mila vahana tia nitakariva amahanao satria fantatro fa eto ianao tsy hoe eto ny mpanomponao fa eto ianao en personne na tsy hitany masonay azy dia eto afovoanay ianao alleluia isanandro miantso ny ray hoe nakaiza zay zanako izay raha eto ianao androany arivo resy lahatra ianao ny andray an'i Jesosy tosy famonjy ny fiainanao manokana tena fonao manontolo mingavy ianao anisa 5:10 makanesa telo fa hiary vavaka aminao zay aza menatra raha miasa kazary telo fa malalaka ny toerana Viva
aza misalasala fa mbola malalaka ty aloha tompoko raha resy lahatra ianao amin'ny folo manontolo mankanesa ty aloha ao anaty an'olo tena sy andrayan'i Jesosy ho tonga sy mpamonjy ny fiainanareo manokana raha miteninareo hoe eny tena fandraisan-dahatra zato isan-jato tsy terenany maketelo fa raha tena vokatry ny fo dia valia hoe ekenay tokoa pasteur ataovy mafimafy mba hoeniko hoe ekenay tokoa pasteur noho izany fanekenareo zato vokatry ny fo androany dia fifaliana hoany milaza aminareo fa manomboka androany dia noratra anareo amin'ny bokon'ny fiainan'Andriamanitra orin'izao fanekeny tsara. Halleluja. Ary anareo dia tsy toy ny teo aloha intsony fa tonga olom-baovao manana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary fanana an'Andriamanitra. Daontsika rehetra iteatarana ho an'Andriamanitra. Halleluja. Atsangano ary ny taninareo fa hivavaka ho anareo ako dia mba havereny miaraka amiko amin'ny fomba tsotry nefa tena feno fandresen-dahatra zao vavaka izao. Jesosy androany arivo manantona anao raisiko anao ho tompoko mamindrafo andro mamelany fahotako rehetra midira ato anatiko Jesosy manjakay eo amin'ny fiainako soraty eo amin'ny bokon'ny fiainana ny anarako zanak'Andriamanitra misaotra Jesosy ny amin'ny ranao izay nalatsaka ao ho famonjena manomboka androany zanak'Andriamanitra. Aza hidina ny taninareo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy reny tanina mitsangany ireny dia ataovy tanteraka ao anaty fanekena tokoa androany fa voasoratra amin'ny bokon'ny fiainana ny anarany. Tsarovy izy Jesosy io amin'ny fotoam-pampakarany ary engany izy ireo ho voatahiry mandra-patonga an'izay fotoan'izay dia ilay fotoana sarobidy efa voahomana hatramin'ny ela hitsenanao azy amin'ny fotoana anankiray eny amin'ny raha ho any lanitra apetranonao azy amin'ny fanjakany iray amin'ilay fotoana sarobidy indrindra Jesosy ataovy mifankahitsy izay dia faly be satria miona aminao. Tsy izay ihany fa izay sy ny ankonanay tsirairay avy reto bata fandresena satria Jesosy Kristy. Halleluja. Mandehanao amin'ny anaran'i Jesosy fa mitombo ombanareo. Hitanareo raha mitodiky nareo dia mahita pasteur be dia be reo pasteur reo amin'ny pasteur miara-miasa ao anatin'ny fiombonan'ny kristianina eto Fianarantsoa. Rehefa manana nareo fiangonana dia mijanona eo fiangonana misy anareo ihany fa soraty ao anatin'ilay taratasy kely iny ny fiangonana misy anao sy ny anaranao fa hitondranao mambavaka ireo pasteur reo sy izahay dia soraty eo raha misy fiangonana raha tsy manambola manana-piangonana koa dia soraty eo vonin'i Jesosy
hikarakaranareo amin'ny alalan'ireo mpiandrondry tsara solontenan'i Jesosy izay tendreny ho sehitry ny asa fitoren'ireo hitahiry anareo tsiray avy Andriamanitra. Amen. Azadiny taratasy kely zaraina aminareo dia soratanareo ny anarana sy ny adresy ny raha misy finday koa dia tsy maninona, tsisy atery aza matahotra, tsisy engagement ao anatin'ilay izy, tsisy engagement moral ao anatin'ilay izy na kely azy, fa hitondrana ianao mambavaka ilay izy. Andao ny tia-tanina mafy eo any tompo. Halleluja. Nanaro miverina any amin'ny toerana misy anareo fa hivavaka ho an'ny marary indray tsika. Rehefa sitrana tsinona ny olona ka rehefa manomboka hoe nanolo tena ny olona dia faalery Andriamanitra ndray azy ho zanany. Amen. Dia rehefa tonga zanany amin'izay dia karakarainy sa tsy karakarainy. Androany somary hafa kely ny zavatra ho ataon'Andriamanitra, satria hivavaka ho anareo daholo izay pastera rehetrarehetra ho an'izay marary rehetra. Efa natokana le toerana misy marary efa natokana. Atsangany hoe ny tanany marary rehetra izay natokana efa mitoerana tsiraray avy. Dia sy taratasy kely hoe mareniny ianao mony ianao jamby ianao fa hivavaka manokana ho anao zay rehetra ireo. Mety hoe misy kasika izay mety tanana any aminao any mety hoe za koa mety hidina hiaraka amin'ny pastora rehetra anao an'izay asa zay androany fa ataontsika hafa kely ilay izy satria ny firaisanay rehetrarehetra ireo ao anatin'ny mivavaka androany sy ny finonao ihany koa an' Jesosy le niraisinao teo dia afaka handray ianao kasipana-sitranina androany. Sady zany ao fofany amin'ny lanitra ary ny tanantsika dia ndaontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Ndaontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Halleluja, halleluja. Tsy olombelona manasitrana fa Andriamanitra, ary mifanan'Andriamanitra ny miasa amin'ny fiainan'ny olona. Jesosy dia laza fa metra-tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Mino sika izay lazain'i Jesosy. Ny famantarana manaraka an'izay mino dia moka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia hisotro zava-mahafaty azy dia tsy hampaninina zany. Ametra-tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Ka androany tsy olombelona no hiasa amin'ny fiainanao fa ny fanan'Andriamanitra. Noho izany militsy sika fanampiana avy amin'ny fanahy masina. Fanahy masino tonga soety anao, mandray anao zahay raiso ny toerana. Ianao no ndraindray, ianao no ndraindraina, milanao ny fonay, milanao ny fonay, famaniry mba fanateanao, fanay masino, fanay masino, tonga soety anao. Dia ndraikitra rehetra tonga dia miomana amin'ny fandraisana vavolombelona. Fanompon'Andriamanitra rehetra tonga dia mandalo apetraka amin'ny faritra marary ny tananao dia hivavaka ho anao zahay. Ary mino amin'izao fotoan'izao fa Andriamanitra hiasa sy hanatanteraka ny sitrapony ao amin'ny fiainanao. Mariako aminareo tsiraray avy, tsy misy an'izany atao hoe fahagagana amboamboarina izany, fa rehefa manafaka Jesosy dia afahana. Raha mbola tsy manafaka izy dia tsy maninona aloha fa manohy foantsika. Aza vekse ianao raha sendra mety mbola tsy afaka, fa mbola eo amin'ny fotoana namboaran'Andriamanitra anao. Tsy isika manafaka, Jesosy manafaka. Ndao hitia-tanana mafeona azy. Halleluja. Ave mameno, ave mameno, erakai faetiana. Masno. Fane masno que não me será reável, o que não de casca será reável, anaga, anasita, aleluia. Fane masno. Tunga suetiana, tunga suetiana.
confirmation kely apetraka mety mametraka ny tanako aho ohatra miconfirme ho antsirairay ao anatin'ilay izy fotsiny mandalo fa mivavakitsika rehetrarehetra eo no hovalian'andriamanitra fa tsy hoe ny olona no ampiasain'andriamanitra eto hikasika ny tsirairay avy any araka ny etaeta hoe mety hoe ilaitsika kasika hoe kasika fotsiny le kasika tsy hoe akory hoe za no metra tanana na za no ampiasain'andriamanitra mivavakitsika tsirairay avy ireo no hovalian'andriamanitra no ataovy amen fa manao ministera erana mihitsy tsika androany ho voninahitra andriamanitra ataovy amen dia hivavaka sika ho amin'izany asa zany amin'ny anaran' jesosy apetra marary ny taninareo fa hivavaka zay dia aorianan'izay mpiandraikitra tonga dia manaraka ao anatin'ny témoignage sy fanaovana ese marary apetraka mifaritra marary le tanana amin'ny anaran' jesosy.
vai Jesosy tsisy afaka katoeranao amin'ny fiainako Jesosy sy anomena fom-pitiavanao dia tsisy olombelona na mpanompon'Andriamanitra iny no memboninato fa Jesosy Kristy rery ihany no mentsika sy amerenantsika anolorantsika ny amboara ho azy rery ny voninahitra mandrakizay aloha tsika hiteraka mapeo an'Andriamanitra Ramsey Jeannot tapaka lalandra tamin'ny 24 nalemy nilany avia sady marary vao tonga teto amin'ny fanatrehana dia nahatsapa fanasitranana ary efa afaka miazakazaka androany tiaka mapetsika ho an'i Jesosy nandritry ny efa taona ilany avia tsy afametsika ao hoe Monsieur Jeannot mba etseo hoe nilany avia nitongotra afaka mifokotra tsara ny tanana afaka kopakopaka mame voninahitra an'Andriamanitra tiaka mapetsika ho an'i Jesosy Halleluja! Halleluja! Velona ve Jesosy! Monsieur Marcel, mitongony nanaintaina nangotrogotroka nandritra ny telo volana dia efa nanomboka nisy fivoarana izy io tamin'izy namonjy fotoana tany am-piangonana fa androany zao ny zavatra tsapany nanomboka maivana afaka le mangotrogotroka sitrana tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tena afaka ve izy zao tena afaka tanteraka aloha iza nanasitrana teka mapeo an Jesosy tsika
Alleloia. Madame Mamsoa tao anatin'ny 7 taona nisy narary tao amin'ny ila kipo avy. Andraso fa izy ny manazava azy. Ila ny akavanana. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa efa 7 taona fa tsy 7 taona. Mbola be vokany zanako voalohany dia efa marary ty kibokila ny havanana ty fa saotra n'Andriamanitra fa sitrany tanteraka an'i Jesosy rery ihany ny voninahitra. Zao tsaheniko tsony le izy. Talohany ianao tonga teto ve mbola narary? Ena iaho mipetraka eo dia marary ny masoko dia marary ny kibo fa sitrana zao. Ya. Faharoa. Naninona le maso? Manaitaina foana ty masoko indrindra ny havanana ty dia manaitaina foana fa sitrana eo voakitiana madama zay aho teo dia tonga dia tsy henoko tsony le manaitaina aminazy. Ijoro vavolombelona zay vetivety fa rehefa tonga teo amin'ny ranabavon'i Jesosy ty dia niteny izy hoe kibo sy maso dia tany amin'ilay kibo no hoe sitrana ny kibo fa maso ny sitrana. Teka sady orakoraka mafy eo an'i Jesosy. Madame Marceline dia tratra ny sinusite efa 10 taona zay fa rehefa teo tonga dia maivana le izy. Efa naharitra ela ihany le sinusite fa voninahitra ho an'i Jesosy fa vao nivavahana dia miaina tsara ny orona amin'izao. Andaontsika ioraka mafy deran'i Jesosy. Alleluia. Alléluia, tiaka mampiasio an'i Jesosy. I Prince a telo taona sy tapan'izy io ary mbola tsy nandeha mihitsy ary sahirakirana ity zazakely ity. Sahirakirana raha namijoro ary fa androany ampandehan'i Jesosy. Tiaka mampeo an'i Jesosy. Alléluia. Jesosy zany. Vitan'izy io. Ya i Madame Tina. Madame Noeline. Ny problème ny vatana ray manontolo ny loha ny atoka narary nanakotsako nanaintaina daholo nandritra ny herinandro. Androany ahoana ny fomba natokavanao teto mbola narary ianao? Mbola narary dia ohatrany ahoana le zavatra nitranga ozy izy ianao hoe nandady ianao vao tonga teto? dia efa sitrana ary tonga eto. Nitokavako teto dia mbola narary be. Mbola narary be ary tonga teto fa kelikely eo sy efa sitrana. Maimboninahitra Jesosy ozy izy mantsy anaty hoe nandady vao tafakatra taty teo. Zany hoe tena nanaintaina mafy izy fa androany sitranin' Jesosy teka mafy ho an'i Jesosy tsika. Aza mba manaitaina ihany fa marary. Tahaka izany koa Madame Charlotte. Tena manaintaina ny vatany ray manontolo, ny tongotra ny lamosina, ny vatana rehetrarehetra. Zay ve izy Madame Charlotte? Inona ny zavatra nitranga? Sitrana amin'izao tamaly nanara-bavaka dia fa ray volana narariako zay dia tamaly nanara-bavaka dia efa tsy tena ninona loatra. Rehefa tonga ny androany dia tena sitrana tanteraka zao. Antsika hitehaka mafy eo an'i Jesosy narary daholo ny vatany ray manontolo sofa teo Jesosy. Andaontsika hitehaka mafy hideran'i Jesosy. Vitan'i Jesosy io. Madame Bodo mandroso. Tahaka le raha tery aloha ihany koa dia voany AVC-na hoe tapaka lalandra ary tamin'ny tany an-trano androany alohan'ny natongavana teto dia manao krizy
aty amin'ny tenda aty heritaona aloha izy zany tapaka lalandra dia mitarika krizy aty amin'ny lohany dia lasaotran'ny tsy voabaiko foatra mihetsika ho azy loha io ary somary marary fa rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy nihetsika ntsony sady maivana tanteraka teneny fotsiny hoe eny na tsy marina ve zay Jesosy nanao an'izany tiaka mampiatsika ho an' Jesosy halleloja atao madamboto i Patricia narary kibo nandritra ny 2 andro tsy haiko aloha nareo zay efa mba narary kibo fa enjan'izany 2 andro zany fa tonga teto izy tao anatin'ny fametrahan-tanana ozy izy dia sitrana tanteraka afaka vonatra ho an' Jesosy rery any Madame Razainjafy soavana androany mba tantarahoany e zavatra nisy e zato dia narary andoha ohatra ny kapokapohana aby ny lohako dia miadoka siny amin'ny tendako ny vosoko rehetra iny marary sy mitodika miakavia sy mahay mitodika miakavanana fa ny manoloana anahy fotsy efa manakaiky heritaona zahay fa mizao dia efa sapako mevamevana tsy nahavitan'izany izy taloha fa andao kejerentsika andao hitiaka mafy be ho an' Jesosy tsika halleloja dia le zavikely koa zany marary maso dia nanao solomaso izy rehefa nandeha tamin'ny dokotera dia zany mpindranana azy aty fa mizao izy zao manao koa ny manao efa sy dia maninona fa samanjavinjavina koa ny maso eny anarany Saïda nda hoaritsika hamaky teny Saïda mba tazometo vakeo ane io e maso hitan'le soratra somary soratra dokotera ihany le izy fa hitan'le izy ataontsika hitiaka mafy ho an' Jesosy ka sia tompo maso Saïda Alléluia. Monsieur Rafalmanana, problème ni ohatrany misy ozatra ny déforme ozy izy tao amin'ny lohaliny tao dia marary ny lohalika tsy dia afaka mandeha firy tsy afaka mandeha lavitra ary misy fietsika tena tsy vitany rehefa mandeha fa androany voninahitra Jesosy rery any tao aoriana ny vavaka fanolora-tena dia nandre fahatsapana izy nisy niova tao amin'ny tongony tao efa afaka mamindra tsara nandeha niakatra tohatra teo izy zao tsy naninina mihitsy voninahitra Jesosy rery any zany dao hiteka mafy be ho an' Jesosy tsika ny aretina rehetra dia esitran'i Jesosy avokoa ny fatorana rehetra dia mivahany avokoa amin'ny anaran'i Jesosy randrenirina Jean-Claude tao anatin'ny 5 taona dia nisotro toka ary tena nisotro toka androany hony rehefa nao doadina teo dia rehefa tao anatin'ny toriteny rehefa nifakahita tamin'Andriamanitra tao anatin'ny teny
dia ny zavatra tsapany teny mipakatra ny epony mpaka lalatra ny epony ihany ka nahatonga fanapaha-kevitra tsy hisotro toka intsony tiaka mafeoany Jesosy. Zay fanapaha-kevitra ao Monsieur Jean-Claude tena vita teo. Izao izy isa moko zany tena raha voaresaka toaka tanatin'ny 5 taona nisy troko toaka sy nisy zavatra mba hitako sony fa lasa nody any ivelany le zavatra hitako dia zay no izy roko avolombelona eto amintsika rehetra nitoaka sy misy zavatra soa fa fivavahana no mahasoa anazy. Halleluja! Tiaka mahabetsiho an Jesosy. Mahagaga Jesosy. Izy no Justine, mandrosoa eto Justine. Tantaraiko kely aminareo ny momba azy. Enim-bolana lasa, vonintazo mahery be izy. Dia tsy nahatsiaro saina. Dia ohatran'ireny hoe lasa dala na ny anarany tsy tadidiny, ny adresiny tsy fantany momba azy tsy hainy. Fa rehefa teo niverina daholo zany rehetrarehetra zany zao. Ny anarany tsy fantany ny adresiny momba azy tsy fantany, na azy dia miverina daholo. Iza moa ny anaranao? Razafindramanga Justine. Misy olona miaraka amin'ny Razafindramanga Justine ve ao? Sao dia nisy fianakaviana niaraka aminy tao? Tsisy, izy rery eny tompoko. Dia aiza nareo mipetraka? Narary voantazo fonafona dia namerina ny sainy Justine Jesosy andaontsika hiteaka mafy be hiteran'i Jesosy. Alleluia! Izy mivady reto niara tonga teto nangetahetan'i Jesosy dia niara no sitrany. Alleluia! I Ramose Victor narary an-doha nandritry ny herinandro enjany za narary an-doha nandritry ny fa rehefa tonga teto izy nisitrany Jesosy somatsara dia afaka le aretina an-doha. Faharoa nanana areti-po izy dia io areti-po io izy manaintaina henoko ao amin'ny tratraka ao manindrona foana isan'andro fa androany reny sy tsapany tao anatin'ny fanikasika ny fony Jesosy lay mpamorona ny fo afaka somatsara izy sitrana ho voninahitry Jesosy reny fa nanomboka maivamaivana tsy nanaintaina intsony le tao amin'ny tratrany tao. Manaraka Madame Bertine navadiny sady narary an-doha narary daholo ny vatana ray manontolo niatoka narary niara nositrany Jesosy teto amin'ity toerany ity izy mivady teka mafy be tsika ho an Jesosy lay mpanasitrany. Ao anatin'ny fanasitranana trany ahitana iantsika mianakavy zay tonga eto manam-paritaka fa rapisony finale farany ary tomny ankonana ny mpiray-tanàna ny mpiaramonina eto ny fotoanantsika amroa tsy diso rapitso taky ny androany. Mbola ao anatin'ny vavolombelona fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra iantsika Madame Dauphine nantany aho teny anko ny taona satria rehefa amin'ny maha olombelona dia rehefa me mandroso ny taona dia mety tsy mahita ny maso na mety misy tsy fetezany loatra eo amin'ny vatana fa androany Jesosy eto nanasitrana raika amin'ny fitopolo taona izy nandritry ny efa elaela zay no maso tsy mahita rehefa mamaky teny mamaky tenin'Andriamanitra dia mitambatambatra be ny teny ao anaty baiboly ao dia androany zany nisitrany Jesosy tsy voafaritra moa hoe afrina fa efa elaela ihany taona maromaro dia afaka
mazava tsara ny famakina ny soratra ataontsika ny ese madame Dauphine. andro taona ya somary soratra madinika ao anatin'ity taratasy zany vakiny zany tsy vitan'izay ihany fa tao anatin'ny 5 volana sandry inona moa eo avisaka avanana sandry avanana tsy afa nietsika nandritry ny 5 volana somary sahirakirana sady nanaitaina androany zany antsotranin Jesosy profo velona fa velona koa Jesosy velona madame Dauphine tiaka mabetsika ho an Jesosy. Alleluia. ty karazany ray ty dia afa mihitsy fa Jesosy tsy mifidy na inona fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny aretina rehetra dia nositraniny avokoa. I madame Sarline io tongony io ony na andro na alina dia misy zavatra tsapany eo ohatra misy mandidy amin'ny antsy tsy haiko nareo rehefa nahita zany fa reny manahitaina hoe misy mandidy amin'ny antso ny tongony na atoandro na alina dia manahitaina foana io dia ny zavatra tsapany nanomboka teto tao anatin'ny vavaka tonga dia niaisitra ny ala le mandidididy amin'ny antsy tsy renitsony sitrana afaka tanteraka ary tao anatin'ny fametrahan-tanana ny nanomboka nananana izay fahatsapany izay andao hitehaka mafy be tsika nome voninahitra an' Jesosy. Alleluia. raha matokely Clara faly izy io kivokivy foana hony hatramin'izay satria hatramin'ny fahakeliny dia marary izy dia sepotra foana dia olona teo akaiky ny tranony teny taminy hoe andaontsika mba andeha hivavaka fa misy fivavahana zany eto dia mbola tsisy fametrahan-tanana tsisy neninina fa mbola vao tonga teo ony izy dia mipararehetra nangovotra zany dia nandoa dia afaka dia tsy sepotra tsony izy zao. Marina ve zany? Fa tena henoko fa nijaly na dia tenao ny asany vitan'ny olona ry dia sepotra foana nefa dia manao ezaka iaho tsy maintsy manao satria tsisy zavatra tsisy olona nomenao zany eo re tsy manao anao. Tena dia raiko Andriamanitra fa tena tsy na dia tsy vitany dokotera aza dia vitan'Andriamanitra. Alleluia. Andaontsika hitehaka mafy ho an' Jesosy. Jesosy mahavita. Ramatoa Michel nandritry ny 3 taona. Ay zafady madame Olga mbola nisy fanampin'le anarana tato fanampina anarana madame Olga ny fiantso azy zafady tompoko nandritry ny 3 taona vatana namaivay ny vatape ny any amin'ny sorokany rehefa vizambizana dia malailay tsy tatao inona fa mahavaivay rehefa tsongona dia tsy maheno tsongo tsy maheno marary fa Jesosy moa mamerina amin'ilony zavatra rehetra dia tsy namaivay tsony ary rehefa tsongony dia mare marary za aloha tsy hanongo anazy fa izy mahatsapa marary ao anatin'ny tsongo ataon'ny tenany voninahitra ao an'Andriamanitra nandritry ny 3 taona zany sitran'androany nony amin'i Jesosy. Teka mabetsika ho an' Jesosy.
Alleluia! Izany ny asa teto e! Ndao tsika hiaraka hideran'i Jesosy satria mahery ny anarany a. Izy nanasitrana amin'ny marary rehetra teo a. Tsisy anaran'olona omem-boninahitra fa tsy ny anaran'i Jesosy rery. Ndao hiaraka hika alleluia mafy ho an'i Jesosy e!
fotoanantsika iaraka ame voninahitra an Jesosy sika raha mpitso raha isotsodrano a hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka midra foanao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka meanao ny fiadanana amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen. Aza donona ny fotoanantsika raha mpitso ety ihany a manomboka amroa lazao ny namana lazao manodidina fa misy fotoana mahafinaritra izay rahantsika eto. Tany Jesosy tsika rehetra tompoko.